Alahady valomarsa taona 2024 mifaly mitsidika ny tokantrano andray tompoko lasy tompoko vavy ny fandarana mahery amin'izao alina izao ary miaraba manokana ireo andrendravy-lanitra rehetra sy ireny mpianakaviana rehetra natratra izay taona andro iraisam-pirenena ho amin'ny vehivavy izay miarabanao ihany koa namana-mbola tiana izay tafiditra ao anatin'izay fiarabana izay satria isorana manokana io nanaiky hiaraka manolotra ny fandarana mahery amin'ity fotoana ity satria na dia fotoana fitsaharan'ireo vehivavy rehetra aza tany atokantrano tany sy tany amin'ny toeram-piasany tany ny andro any dia ny asa fanaovana gazety dia mitoy hatrany fanetretena lehibe ny meny namana-mbola tiana hiatrika ny fandarana mahery amin'ity ariva ity asaina mpanazanytsika rehetra anaraka ny fandarana hatramin'ny farany miarabanao mbola miarabanao miarabantsika rehetra indray ihany koa ny tokantrano any amin'izao alina izao ny vaovaontsika androany antenany akarana teto koa moa zany amin'ity alina ity ranomarina dia ny fiangaviany namana Norbert mihitsy hoe iresahana manokana ny tontolon'ny fanatanjahantena indrindra ny tontolon'ny baolina lavalava izay nitrangany zavatra maromaro ihany tamin'ity androany ity fa ny anomboantsika azy aloha mialohan'ny idirana amin'izay resak'izay dia ny lalao famaranana ny fiadiana tompotaka ny ligina lamanga ho ana ny top 14 izany tanterana androany ny zareo efiteny manjakaray araka izany no nisalotra indray ny anaram-boninahitra ho an'ny tompilalaovana 4-20 satria izao moa voatanterahana izany lalao famaranana izany efa antonany maro ny ekipan'ny efiteny manjakaray notsenisehosehatra teo amin'izany lalao famaranana izany ka dia nomporofony izy ireo androany tolakandro tetsy mahamasina fa izy ndray no laharana voalohany eto analamanga ho an'ny taranja baolina lavalava Manjakaray tompondaterany ligina lalamanga ireo manam-pahefany reo numéro 5 rata numéro 6 tanjo numéro 7 pin numéro 8 black numéro 9 rosé monde numéro 2 monde numéro 3 tadafar numéro 4 Rossan numéro 5 Tolin numéro 6 Tadou numéro antonany maro no tsy nahitana ny FTM manjakaray ny salotra ny anaram-boninahitra teto Analamanga androany ary dia noporofony nanoloana ireo mpijery maro be tonga tetsy Mahamasina fa izy indray nolarana voalohany eto Analamanga itido ny azo ananosy Analakely akady fotsy Ambodivony ary ny mpakately manjakaray araka izany no tombony fa elan'isa tokana moka fohy 7-20 dia ampinandrombahan'ny FTM manjakaray ny omby mifa nizara roa ny avaka tsara ny 20 minitra ny lalaovana tamin'ity famaranana fiadinany tompon-daka ny ligina Analamanga ity teo amin'ny 20 minitra fidirana voalohany dia ny mpilalao-an'ny ministeran'ny fahasalamana no nandravarava nahatonga baolina nety-tanana roa ny ampy hors-jeu maromaro no tsarainy José ka nitokony ny 3FP 7-20. Ny manjakaray kosa tetsakilan'izay mbola niezaka ny nandamina ny lalaony ka hita ho sahirana teo amin'ny famonom-baolina eseray sy hors-jeu roa no matin'ny FTM izay nentokony 2-20 teo ampialatsasatra araka izany dia na 3FP no nitarika tamin'isa 7-20 no 2-20.
teo amin'ny fidirana faharoa dia nanolo-pilalao maromaro ny FTM Manjakaray. Miova araka izany ny rindram-panafiana napetraky mampanazatra izay nahitaham-bokany izany. Vetivety foana dia nifanakaiky ny isa teny amin'ny Solaitrabe. Teo amin'ny 3 minitra tsy iravana dia mbola nitarika tamin'ny 7:20 no 2:20 ny 3FP. Ny hevitra ny maro fa ho afaka ny 3FP tamin'ity ilalao famaranana ity, tsy izay nefa no nitranga fa nivadika ny rasa. Totoafo ny fanafian'ny Dakar atao anaty avant. Tafapritsaka teo ambanin'ny Aintso Itor Rasta mpilalao-an'ny FTM ese avetrany ho an'ny Dakar. 7:20 no 7:20 ny isa teny amin'ny Solaitrabe. Nateteo aza ny minitra kely sisa ny lalaovana dia vitan'ny Manjakaray niaro ny elan'elanisa tokana azony.